maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Faly miarabantsika rehetra tonga soa atao an-tranon'Andriamanitra ry havana amin'ity alatsinainy fa 7 ny volana janoary ity. Ho aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Dia hitsangantsika hideran'ny tompo amin'ny salamo 420 andininy 9 hatramin'ny 220. Salamo 420 andininy 9 hatramin'ny 220. Hoy ny mpanao salamo: Jehovah Andriamanitra ny maro, enoy ny fivavako, mandrenesa ry Andriamanitra Jakobo. Andriamanitra pinganay io tsinjovy, ka jereo ny tavany voahosotrao. Fa nindray andro eo kianjanao dia tsara noho ny arivo. Aleoko mipetraka eo amin'ny tokonam-baravarany tranon'Andriamanitra, toy izay mitoetra ho anday ny ratsy fanahy. Fa masoandro sy apinga Jehovah Andriamanitra, fahasoavana sy voninahitra no omeny Jehovah. Tsy hiaro zava-tsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiny izy. Jehovah tompony maro, sambatra izay olona matoky anao. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra fa afaka miompeo amin'ny mpanao salamo izay manao hoe: aleoko mipetraka eo amin'ny kokonam-baravarany tranon'Andriamanitra, toy izay mitoetra ho andainy ratsy fanahy. Nisafidy hitanila amin'itony toera-masiny itony izahay amin'izao maraim-baovao izao, mba hiaona aminao ilay loharano ny famindram-po ka hangata-pamelana noho ny tsy fahatanterahanay, mba hiaona aminao ilay loharano ny fahasoavana rehetra ka hangataka anao hiteny aminay indray, hanambara amindray ny teninao, ho fiainanay, ho fiorenanay amin'ny finoana ary ho fanantenana ho anay. Dia akotsapanay amin'ity maraina ity fa tianao zava-baovao amin'ny fiangonanao ianao, ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Anaraka mivaky ny soratra masina araka ny Korintiana voalohany toko 2 andininy 1 hatramin'ny 9 isika ry havana. Korintiana voalohany toko 2 andininy 1 hatramin'ny 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Fantatrareo fa fony jentilisa ianareo dia nentina tany amin'ny sampomona arak'izay nitaomana anareo. Koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zarazarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazarainao samihafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazarainao samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tsy ny ao nisam-piangonana moa isika FJKM ry havana omaly. Iza no teny nalamahitsy tamin'ny omaly? Iza 2 3 Ary iza nanaraka tamin'ny tambajotra na tamin'ny televizion FJKM? Iza 2 3 Misaotra ny tompo sika ry havana afaka nandalo iny fotoana feno fahasoavana iny raha averina vetivety amintsika ny afatra ho an'ny vahoakan'Andriamanitra sy ny fiarahamonina nentiny ray aman-dreny Braompiandraikitra Foibe araka ny Genesisy toko 7 andininy 4 misy zava-mahagaga tsy hain'i Jehovah va. Ny fitarihana dia manao hoe raha te hahita zava-mahagaga amin'ity taona ity ianao dia voalohany
diovy ny fo. Ny faharoa, fantaro ny fanomezam-pahasoavana, izay no ilazako azy ao anatinao. Ary ny fahatelo, ndeha hiasa miaraka amin'ny fiangonana. Aza miasa hery fandao hiasa miaraka amin'ny fiangonana. Ity Korintianina 1:12 ity dia raisitsika amin'ny andininy 4, 5 ary ny 6. Efa miverimberina malona antsika zany Korintianina 1 zany amin'ny fandiniana soratra masina izay ahafantarana fa ity epistely ity dia nosoratan'i Paoly tao anatin'ny fisaratsarany fiangonana, nosoratany koa no ny filan'ny fiangonana fampianarana samihafa. Ao anatin'izany ny fampianarana momba ny fanomezam-pahasoavana izay niteraka fisaratsarana. Ao anatin'izany indrindra ny fampianarana momba ny atao hoe fitsanganany tenany maty, miorona amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, any amin'ny Korintianina 1:5-10. Nampianarany amin'ny hoe fanomezam-pahasoavana manomboka eto amin'ny Korintianina 1:12 satria anisan'izay nampisaratsaraka izany. Nisy ny fanavakavahana, ianareo mahay miteny tsy fantatra, izahay mahay mampianatra, ny hafa mahay manasitrana sy ny sisa sy ny sisa. Taony ny rehare, indrindra ireo mahay milaza fa mahay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary taony na ilikilika ambany no ny hafa. Fanomezam-pahasoavana samihafa no tsahivin'ny Paoly, fa ao anatin'izany fahasamihafana izany Andriamanitra no miasa ary maneho ny heriny sy ny fahefany. Miasa amin'ny olona samihafa nomeny fanomezam-pahasoavana samihafa Andriamanitra, ary hita ao anatin'izany ny maha-Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, alay Andriamanitra tompontsika. Ambarany filazantsara raha teo. Mbola izany koa ry havana eo amin'ny fiarahamonina na ny fiainam-piangonana misy antsika ankehitriny. Misy andraikitra tsy mitovy aty amin'ny fiangonana. Ny sasany manompo amin'ny mahampitandrina, ny sasany manefa ny fanompony amin'ny madekona na mampiandry, mampitohiteny amin'ny makatekista, ny sasany manompo amin'ny mampandray fanasan'ny tompo, amin'ny matompona andraikitra ny sampana. Any amin'ny fiarahamonina, ny sasany miasa amin'ny mampitantana orinasa, ny sasany miasa amin'ny mampamafa birao ny mpitantana orinasa, ny sasany miasa amin'ny mampandrara ao anatin'ny orinasa, mpanao asa madinika na zavaventy, hoy ny filazantsika. Fa amin'izany rehetra izany dia Andriamanitra no mampiasa, na aty amin'ny fanompona amin'ny fiangonana na eny amin'ny fiarahamonina amin'ireo sokajinasa samihafa, ho fanehoana fa mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Matetika ry havana, tsarotsaroana ihany Andriamanitra rehefa aty amin'ny fiangonana eo amin'ny fanompona, fa mazana dia tena adino mihitsy ilay Andriamanitra mampiombona talenta samihafa any amin'ny toeram-piasana. Misy ny mpampianatra, misy ny mpianatra, misy ny mpandraharaha eo amin'ny sekoly. Adino azy Andriamanitra ny tokantrano izay manome anjara fanompona na anjara andraikitra ho andray mpianakaviana, amin'izay maizy azy ndray mpianakaviana, ny reny mpianakaviana sy ny zanaka ao an-tokantrano. Dia manjary samy miasa ho an'ny tenany, samy mitadiny azy, fanambadiam-boalavo ho ny taolo, samy mikepoka ny azy. Efiteny tsotra dia tsotra amin'ireo andininy 4, 5 ary ny 6. Ny fanomezam-pahasoavana samihafa fa ny fanahy iray ihany. Izay ilay andininy 4. Zarazarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Zarazarainao samihafa ny fanompona fa ny tompo iray ihany. Ary Andriamanitra dia miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Izany ilay anisan'ny fitariana teo. Ny hoe fahasoavana dia fantatsika fa fahaiza-manao izay tsy tokony nomenanao akory fa nomenanao. Marina fa nianatra mafy ianao vao tonga amin'ny andraikitra misy anao ankehitriny,
tsy diso fa teo ianao vehivavy ianao dia vehivavy renim-pianakaviana ianao renim-pianakaviana ray-pianakaviana ianao ray-pianakaviana fa amin'izany a dia Andriamanitra no nametraka anao amin'ny tokantrano misy anao. Andriamanitra no nanome anao ny andraikitra any amin'ny fiarahamonina. Andriamanitra no miasa amin'ny olona rehetra samihafa aty amin'ny fiangonana araka ny fanomezam-pahasoavana. Tiako izany ry havana fa tsy ny olona no miantoka ny fahavitany ho azy io na fototry ny asa efa naverimbelona tamintsika izany tao anatin'izao lohahevitra izao, fa Andriamanitra miasa ao anatin'ny olona. Hoy ny soratra masina manao hoe tsy mahefa na inona na inona isika raha misaraka amin'Andriamanitra. Raha tsy miray amin'Andriamanitra amin'ny Jesosy Kristy isika dia tsy mahefa na inona na inona. Hoy ny Tompo, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahefa na inona na inona. Andramo tokoa hoe mampanandrana nareo zavatra tsy mety any ianao Andriamanitra, zareo zao ny eto amin'ny biraoko, any ianao Andriamanitra, zareo zao mianatra. Ohatrany tsy ho haiko mihitsy zany raha za manokana. Asa raha mety ho hainao zany. Raha tena mpino isika ry havana dia tena miantehitra tanteraka amin'Andriamanitra ilay loharano ny fahasoavana manetsika ny tongotra aman-tanana ny momba anao rehetra avitanao ny asa. Dia mampanontany tena rehefa mahita olona aty amin'ny fiangonana na any amin'ny fiarahamonina ny hoe maninona ry olona io tsy miasa mihitsy, mampifandray ny afatra omaly, tsy fantany ve ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatiny. Sa miasa rery izy fa tsy miaraka amin'Andriamanitra. Mba manontany tena isika maninona rano io mitaingy tamboho foana ny ataony, sa zay ny asany. Misy tena mamonjy lera mihitsy eo amin'io tamboho io. Maninona rano iny nipetrapetra-potsiny, tokotaniny ary tsy voafafana. Tsy fantany ve ny fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra azy. Mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo satria izy no miasa amin'ny rehetra sy ao amin'ny rehetra. Aza manambanimbany ny tenanao fa misy dika ny fisianao eo amin'ny toerana misy anao. Indray mety miteny sika inona moa zay za? Mpanasa vilia ao amin'ny toeram-pisakafoana lehibe. Fa aza manasa vilia eo ne ianao hoe alefaso maloto vilia anareo hoe mantsiny lehibe. Izy sy mpanjifa hiditra eo. Manandanja ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao amin'io asanao io. Ataovy hoe olon-kafa tena tsy mpanao an'io asanao mihitsy ny miditra eo amin'ny birao io, andeha ve ny toeram-piasana. Zany ry havana tokony hampieritreritra hoe ataovy mahay misaotra an'Andriamanitra ianao raha napetra ny ananandraikitra, ianao ihany mahay an'io miaraka amin'Andriamanitra, ianao ihany no miasa ary voatendrin'Andriamanitra eo amin'izany toerana izany. Dia amafisana hoe tsy mifanina ny sika raha miara-manompo aty amin'ny fiangonana raha ho tonga tahaka ny fiangonana tao Korinto. Amafisana koa ny hoe tsy hifaninanana ny andraikitra any amin'ny toeram-piasana fa tena ajaina ary ilofosana mba hanehoana fa fanomezam-pahasoavanao mihitsy ny asa izay nomeny Tompo anao ary tanterahanao zany mba ho fampandrosoana ny fiarahamonina, ny firenena ary ny toeram-piasana mety nametrahan'ny Tompo anao. Raha adiny fa Andriamanitra ny miasa dia misavoritaka ry havana izao tontolo izao. Zany ny antony fisavoritana any amin'ny toeram-piasana samihafa, zany ny antony fikorontanana ao amin'ny fiangonana. Misy manindraindra ny fanompony tsy vita io raha tsy eo aho. Misy manindraindra olona anankiray amin'ny fiangonana, izy kosa aloha raha tsy eo dia eto daholo tsika menakavy, tsy ry havana. Raha eo ary ny mpitandraka nefa tsy eo ny fiangonana dia nineo izy hitory teny amin'ny dabilio. Zarazarana samihafa ny fanomezam-pahasoavana antsika fiangonana fananana fotoana, indrindra ny fananana ny fanahy masina izay mampahery antsika anaty ran'Andriamanitra amin'ny fotoana toy izao. Ety am-pamaranana ry havana, na samihafa aza isika, na samihafa aza ny fanomezam-pahasoavana, samihafa ny asa
samihafa ny fanompoana izao ny tsarovy. Iray ihany Andriamanitra miasa ao anatintsika, miasa amin'izy rehetra, izy no antoka ahefana ny zavatra rehetra. Asehoy amin'ny toerana rehetra ametrahany tompo antsika fa Andriamanitra no miasa ary tsy vita ny asa, tsy tratra ny tanjona any amin'ny orinasa misy anao ety amin'ny fiangonana raha petrantsika njorombala-Andriamanitra. Ny fahasoavana nomen'Andriamanitra antsika no ahafahantsika mihetsika mampandroso ny fiangonana, mampandroso ny fiarahamonina. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Ianao Andriamanitra tokana tokoa no miasa aminay rehetra araka ny soratra masina izay natolotra ao anay tamin'ity maraina ity. Antoka ahefana ny zavatra rehetra aty amin'ny fiangonana, any amin'ny fiarahamonina misy anay izany. Ary raha miantso anay ianao mba hifanatrika aminao eo amin'ny fanompoana amin'ny fiangonana, raha miantso anay ianao mba hiaona amin'ny fiarahamonina amin'ity tontolo andro ity, dia miantso anay anetri-teny, miantso anay ho amin'ny firaisan-kina, miantso anay amin'ny finoana fa ianao Andriamanitra no miasa ao aminay sy amin'ny alalanay. Indreto izay tompo vonina, sikino ny herin'ny fanainao masina mba tanteraka ny sitraponao amin'ireo asa rehetra izay tontosaina. Apetraka eo am-pelatananao ry Tompo Andriamanitray, ny fiainanay sy ireo manodidina anay amin'ny trangan-javatra samihafa malaky mahazo anay zanak'olombelona. Ao ny fifaliana dia ambeno izahay tsy hifaly araka an'izao tontolo izao, tsy andany lany foana ny fotoananay amin'ny fifaliana tsy mitera-bokatsoa ary mety manimba azy, fa anasongadina anao Andriamanitra mahefany zavatra rehetra ao anatin'izany fifaliana izany. Eo ny fahoriana manjoanay, azo tanysaina amin'izany ny fanaintaina ny nofo noho ny tsy fahasalamana, miatra aminay tonga miara-mivavaka eto na miaino amin'ny ampitain-davitra any amin'ny toerana misy azy avy, any amin'ny toeram-pitsaboana, any an-tokantrano. Hitanao Tompo ny olona rehetra izay mitondra fanaintainana eo amin'ny nofony, akekezo, hiasao ary ampiasao rehefa hanomezam-pahasoavana samihafa nomenao ny mpisehatra eo amin'ny fitsaboana mba hitondra fahasalamana sy fahasitranana ho azy ireny. Fa indrindra ampatsiahivo ny hamamy ny teninao manonona fiadanana famelan-keloka ho azy ireny, mba ho fisahasitranana ara-panahy koa no tsarony raha eo am-pandriana noho ny tsy fahasalamana izy na miaritra fanaintainana noho ny fitsaboana izay tozoina. Tompo Andriamanitra io, hovanginao ny manamanjoa ary ome olona manana fanomezam-pahasoavana mampionina sy mampahery anoloana azy ireny, ampitraka azy amin'ny Kristy ilay efa nitsangana tamin'ny maty. Azavelanao irery ireo manana olana na inona endrika izany, ary ankonana fifandraisan'ny mpivady, ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny mpiray-tam-po, ny sampianakaviana, ary mpiara-monina, ny mpifanila-bodirindrina, ny mpiara-miasa, ny mpiara-mianatra, ny mpiray firenena. Tompo, ianao no mahita ny momba anay koa amin'izany olana sy zava-tsarotra izany. Mety manahirana anay ny asa sy ny andraikitra nametrahanao anay, mety manahirana anay ny amin'ny ankonanay, mety misy manahirana anay izay tsy sahanay lazaina manolona fa tena zarainay aminao ankehitriny. Ianao hialo lalana anay ka hanalalaka ny hoavinay Tompo, hanala ny sakana rehetra ny amin'izany olana izany. Petraka eo am-pelatananao ny firenenay, tonononay eo aminao ny fiangonanao, mbola hijoro amin'ny fahadiovam-po, amin'ny fanetretena, mba hiasa miaraka ho fahombiazan'ny fitoriana ny filazantsara, ny kristianina milofo amin'ny fijoroana vavolombelona eny tontolo eny, dia tena ho taratra ho fahazavana sy fanasina tokoa.
indro ny vavakay ampiarahanay aminay vavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takany ny an-danitra meo anay ny io ny anina sahazao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisoariny itsodra antononona amin'ny anaran'ny Tompo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ny hery sy ny faraisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao sy ho mandrakizay mandiana maefa ny zavatra rehetra ny tompontsika amen. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.